Ho toy ny raha izay nahitana sakoroka tany Vatomandry tany tamin'ny iny herinandro iny dia naneho ny alahelony isombam-bahoaka izay voafidy tany an-toerana tany Ramatoa Sofia Ratsiraka ka ny pitsipitsiny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toy n'ilay raha izay nahitana sakoroka tany Vatomandry no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha nosy sakatia nahazo convocation na taratasy fampiantsoana ho any amin'ny zandamariam-pirenena ao Nosy be ireo voalaza fa nanositra ny tetikasaka saina ho atao ao Ampasindava Sakatia ao. Andrasana ny hoe henona fotsiny ve izy ireo sa hivadika zavatra hafa. Andrasana ihany koa arak'izany ny fiovany ity toedrarah ity. Lalam-pirenena fahasivy indray taxi brosy izay niala première ligne avy any Ankiloky no saika niharany sakan-dalana izay nataony Jolay teo anelanelany madio rano sy mangily tamin'iny androny omaly iny tokony ho tamin'ny 10 ora maraina teo eo. Eo ampametrahana sakan-dalana ireo Jolay no tonga tampoka ilay fiara ka vaky nandositra nitsoka any anaty ala ireo Jolay ireo. Nisy mpitandro ny filaminana iray tao anatin'ny fiara nidina nanao savalalana sy nanao tify-danitra ho fampitandremana ireo olon-dratsy. Efa matetika ny sakan-dalana sy ny fanendahana amin'iny lalam-pirenena fahasivy iny indrindra fa ireo mpitondra moto ka anaovana antsoavo amin'ny tompon'andraikitra voakasika an'izany. Any Mahajanga indray rongony miisa 700 fototra milanja 720 kg sy rongony anaty fonosana maromaro no tratra teny anivon'ireo fokotany ny farany herinandro lasa teo iny. Rongony avy any Ambalifaminty faritra Sofia izay milanja 720 kg tao anatin'ny gony miisa 2 no sarin'ny polisy avy eo anivon'ny komisaria central Mahajanga ny sabotsy lasa teo iny. Tao amin'ny fokotany Tsararano Nosikely teo ampivarotana ireo zava-mahadomelina ireo izay saika ho aparitaka ao Mahajanga tampon-tanànao no nahatratrarana ireto telo lahy izay mipivarotra niaraka tamina rongony marobe ireto. Ankoatr'izay tratehaka ihany koa ilay tovolahy izay mipivarotra rongony ao amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany ary nahatratrarana fonosana rongony miisa 80 tao an-tranony. Nandritra io fidinana io fotony io ny farany herinandro lasa io ihany dia tovolahy iray no nahatratrarana fonosana rongony miisa 2 sy ireo rongony amidy eny anivon'ny vakiparitra ao Mahavoky Atsimo. Tratehaka avy nividy rongony fonosana 2 ihany koa irasta tao Aranta ary nanoro ny toerana fifidianana ireo zava-mahadomelina ireo. Nandositra ilay mpivarotra saingy tavela ary tratran'ny polisy kosa ny rongony izay tapagony sy ny fonosana rongony miisa 420. Samy niaiky ny helony avokoa ireo rehetra tratra ary efa natolotra eny amin'ny fampanoavana izy ireo. Misesisesy tato ato zay ny fahenoana mpitandro ny filaminana vororoy amin'ny resaka kolikoly. Taoriany ireo zandary izay efa notazomina any amponja tamin'ilay raha kokaina dia izao indray misy ny mpitandro ny filaminana hafa voakasika noho ny fanaovana kolikoly. Fantatra fa nalefa notazomina vonjomaika eny amin'ny fonjany Antanamora avy hatrany ireo mpiasa-panjakana eo anivon'ny polisy-pirenena miisa 4 mianadahy taoriany niakaran'izy ireo teo anivon'ny fampanoavana amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na paky ny zoma lasa teo iny. Anton'izany dia vokatry ny fitakian'izy ireo vola tsy ara-dalàna tamina mpandeha iray izay hiondrana ho any Dubai. Midika izany fa efa manao ny ezaka rehetra ireo ratsamandraika rehetra amin'izay ady amin'ny kolikoly izay mba hisorohana ny fiverimberenana izay fanaovana kolikoly etseroa izay. Ao anatiny ilay tetikasa FSS na filets sociaux de sécurité
izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola mitentina 500 tapitrisa dolara izany hoe 4.7 miliara ariary eo no misy ilay tetikasa sherk na compensante d'intervention d'urgence et de contingence. Ity farany izay nanokana 10 tapitrisa dolara izany hoe manodidina ny 5.4 miliara ariary ary tanatin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement rehefa misy hamehana faretan'ny fitondram-panjakana malagasy na ho an'ny vahoaka dia azo ampiasaina ny serk. Ny mampiavaka azy dia tsy voafaritra mialohany hoe ho an'iza na hanaovana inona na aiza no ampiasana azy. Diso araka izany ny filazana fa ho toliara irery fa azo ampiasaina manerana ny Madagasikara ny serk hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rabarnirina Son Rindra Hasimbelo. Araky ny fanamafisana izay nataon'ity mpikambany gouvernemanta ity hatrany dia 2.7 tapitrisa dolara mahery kely eo avy amin'ny tetikasa ity no efa nampiasaina tao toliara ka nositраhan'ny olona misa 5 alina avy amin'ny distrika 7 any an-toerana izany. Mbola mitohy ny fanatanterahana ny tetikasa ary mbola misitraka izany ny toliara. Nidina nijery ny fizotra ny asa fanamboaran-dalana teny amin'ny lalam-baovao ivato moa ny ministry Rabarnirina Son Rindra Hasimbelo, ny ministry ny asa vaventy Rafidson Richard Theodore ary ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Dona tamin'iny andro ny afako maliny. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika ny toy ny lera raha sakoroka tany Vatomandry tany. Aleo hazava ny resaka mba tsy hamorona ny sasany. Tsy manao lamosina ny fanjakana aho fa manome lamosina ny tsy fahamarinana ho hiatrany sombamboaka izay hofity tany an-toerana tany Ramatoa Sofia Ratsiraka. Nandritra ny hetsika izay nataon'ny fokondolona tany Vatomandry tamin'ity herinandro ity ho fanoherana ny fametrahana samboady an'ireo maire anankiroa izay tsy lanim-bahoaka araky ny vokatra navoakany seny dia nosamborina sy nampidirina an-dranomaizina ny assistant parlementaireko anankiray. Nakasary ny hetsika no natao nefa nosamborina dia sahala amin'olon-dratsy satria tsy azo atao hono ny makasary. Olona telo izy ireo no voasambotra amin'izao ary natao garde à vue. Tranga iray hafa koa nisy Clémaina ihany koa no noratrain'ny président de maire tao Vatomandry ka nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana nefa dia arirarira hoe tsy maintsy miandry ordre avy amin'ny ministère de la justice vao afaka manokatra ny fanadihadiana ny fitsarana any an-toerana na dia efa misy proof sy certificat médical mazava raha izany. Miady amin'ny tsirary ny Vatomandry ary miaro foana ny safidim-bahoaka hatrany hoy ny voalazany ity sombamboaka voafidy tao Vatomandry ity raha naneho ny alahelony manoloana an'izay resaka savorovoro tany an-toerana izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.